Tompoko lasy tompoko vavy miaraba antsika rehetra indray amin'ity riva ity natokantrano andry manaraka ny fandarana mikolo hevitra araka ny mahazatra antsika isaky ny zoma tahaka izao ny raharam-pirenena ny fiainam-pirenena efa noresantsika nandritra ny fotoana naharitra teto amin'ny teny ity dia fanabeazana fampianarana no resantsika hitondrantsika adihevitra fifanankalozakevitra vaovao nitsongadina ary ny fandimby hatramin'ny ieno hatrany hatramin'izay no hoe misedra fahasahiranana misedra olana ireo tanora malagasy mianatra any ivelany na ny any Europa na ny any Chine ho resantsika amin'ny antsipriany izany tamin'ny tiany ity niezaka moa izay ny antso ny tompony andraikitra teny anivon'ny ministera izay voakasika zany saingy heverina fa amin'ny fotoana manaraka angamba izy ireo no avy hiatrika ny resaka eto amin'ny fandarana mikolo hevitra mahakasika izany na izany na tsy zany heverina fa zava-dehibe ity atao hoe fiainany ny mpianatra malagasy any Chine ity nanasa vahiny isika ary telo mianaka izy ireo no eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao eo aloha avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatora Andrianjanahary Alexandre izy dia filohan'ny PBM na ny fikambanan'ny mpianatra ny ray aman-dreniny mpianatra izay nahazo atsom-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy manao fianarana ny ivelany miaraba tompoko tonga sao tanatin'ny fandarana miarabanao enikatsa ary misy saotra indrindra amin'ny fanasana anay fampandrosana anay vahiny eto amin'ny Kolo TV zao dia miaraba ny mpijery rehetra ihany keo dia mamerina ihany keo fifampiarabana amin'izahay tody somatsara eto amin'ny tokantranonareo zao ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako dia Randrian'ny Anjanahary Dimitri Achille tanora malagasy mianatra ny Chine manomana ny mari-pahaizana PhD doctorat izany miaraba no tonga sao tanatin'ny fandarana miarabanao enikatra miarayaba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka izao fandarana zao dia kompatananao tsika ny Chine ny rehetrarehetra ny vahintsika fahatelo Andriambavilanitra ray aman-dreniny mpianatra manao fianarana any ivelany Madame Masy miarabanao tompoko miarabanao tompoko dia miaraban'ny mpijery ny Kolo TV eny azy inona no zava-misy any Chine amin'izao fotoana izao efa anomboka indray ny taom-pianarana vaovao any antoerana inona marina no iainan'ireo mpianatra malagasy any olana foana no reto Madagasikara nefa rehefa manantona ny tompony andraiky mpanjakana eto toerana izay dia maro no milaza raha tsy laza fa tsy ny ministera ny fampianarana maratonga ambony fa tsy misy ny olana voaray mahakasika an'izany manontany ihany koa izay ny ministera ny rarambahiny tsy misy ihany koa ny olana izay mivaingana ambara nahita avy amin'ireny zavatra isan-karazany reny Andriamatora Andrianjanahary Alexandre ianao ny ray aman-dreny be eto tonga dia metrahako ny fanontaniana voalohany inona marina moa zany ny zava-misy any amin'ireo mpianatra ny ivelan'ireo amin'izao fotoana izao raha ho fitipitiantsika ety am-pianarana misaotra anana ny fitenenana fa raha ny voalazanao teo zao dia hoe rehefa anontaniana ny olona sasany dia tsy misy ny olana fa raha ny tena marina dia misy tokoa ny olana na ho an'ireo mpianatra any France zany na ho an'ireo mpianatra any Chine indrindraindrindra ka eto moa ny zanakitsika i Achille avy any Chine izy io dia ny avy any Chine ny tena anananay zany vaovao betsaka ka ny vaovao farany amin'izao fotoana zao hoe fa niditra hoy ianao teo ny topikatroana vaovao zao ny 2015 2016 zany dia sahirana dia sahirana ireo zanakitsika any ivelan'ireo satria misy ny vola tsy maintsy ho aloha nitrosan'ny zareo any zany dia ataotsika hoe nandritra an'izay 4 taona zay dia ny herintaona ihany ny 2011 2012 zay nanomboany ihany no vo 4 amin'izao fa manomboka eo zany dia takina amin'izao fotoana izao andrasana ilay volan'ny 2012 2013 amin'ny fanefana ny trosa satria lany visa le akizy tsy afaka isoratra anarana ny vola raha teo tsy misy andoavana n'ilay saram-pianarana eo koa ny sakafo dia nisy nandefa vaovao taty aminay ry zareo hoe fitarenany nalefany any amin'ny fitondram-panjakana raha teo koa zany hoe efa tsy misy sakafo intelo isan'andro intsony izahay ka raha tsotsorina zany enikajy dia
tojo fahasairanana ireo zanakitsika an'ireo efatra ny ampiaingana mihitsy ataontsika hoe ny taona voalohany petrahandrareo tany a Shanghai ny tena betsaka tamin'izay fotoana izay ary tany a Wuhan saingy sarotra dia sarotra ny fiainana tao a Shanghai fa tanàn-dehibe anankiray matanjaka raha toe-karena io Shanghai io dia vao vita ny herintaona dia nikaroka lalana ireo ankizy ireo hoe ahoana ny atrehana nyity fiainana ity fa ny bourse ity tsy tonga zay ny zavatra tena nanahirana antany any Asila avy atrantsika le zava-misy ny ainanareo tany ianao moa zany zao eto Madagasikara afaka rovolana hoe tokony ianao ka hianatra indray le zava-misy iainanareo any raha tena resahantsika terre à terre takany ahoana atao anatin'izay hoe fahasairanana samihafa zava-nisy tena iainana ihany zao voalohany zay mianto-bata mianto-tena zany na sakafo io na ofantrano io mbola hofaina koa io zany ny tena manahirana anay ihany zao le hoe ty resaka vatsim-pianarana ty satria ny sonoa mahitsihitsy fiteny zay izy ary raha izy vao miteny anao hoe zao ny zavatra ataonay ohatra raisiko ohatra hoe miteny anao hoe andoha vola zay ohatra hoe andoha écolage amin'ny mois de mars dia afaka accepteny iny fa tonga kosa mois de mars tsy voaefanao le izy dia eo izy zany manomboka tsy matoky anao am'izay dia lasa maro am'izay zany ny olana mianjady manomboka amin'iny hatramin'izay moa zany sahirana foana vola tara foana indraindray manao ny ataony ihany ny ambassadeur miezaka manao négociation fa ndraindray zany ireo sinoa reo miteny hoe tena famandainga mihitsy le fitonjam-panjakana anareo satria misy fotoana zany misy na fax mandeha hoe mety ho avy le vola amin'izao nefa tsy tonga le vola zany amin'ny fotoana io fa amin'ny mbola misy fotoana hafa koa zany iemoran'le vola dia manomboka amin'izay tapaka amin'ny visa roana amin'ny trano eo zany tena hitanay ankizy ihany hoe tena fahasaranana be mihitsy. Ina moa no ifandraisan'le hoe visa sy le hoe fahafahana mianatra ny visa zany ny école no manome anao visa étudiant mampianatra anao amin'ny école dia raha ohatra anao ka tsy mahavoalohany le frais description hofatrano zay frais rehetrarehetra takiny université ao zany tsy omeny anao visa dia mety anao ohatra hoe Shanghai zao ka ny Shanghai farany teo zao hoe alaina amin'ny trano le ankizy dia le farany zao amin'ity semaine ty dia tsy maintsy mivoaka ny trano dia rehefa tsy mahazo visa anao dia miafinafina eny anao zay milefalefa polisy iny nefa fanatiny mampisy fiantraikana amin'le ankizy amin'le fianarana ankizy indray miezaka foana manao zay iarovana ny tanindrazana manoloana an'ireo ankizy maro zay mianatra ny fanontaniako madame Maso hoe ny ray aman-dreny ve zany no mandolo ny solon'le vatsim-pianaran'ireo hatramin'izay rehefa hoe tara le vatsim-pianarana inona no saika hoe nataon'le ray aman-dreny teto Madagasikara manoloana le zava-misy voalohany indrindra hatramin'ny voalohany zany dia efa hita le fahasarotana fahasahiranan'ny zaza reo zany tamin'ny vatsim-pianarana hatramin'ny voalohany zany dia efa tsy karitra izay zavatra zay dia nisy ezaka natao manao ezaka ihany le fanjakana zany fa tsy voaloha ara-dalàna araka an'le tamin'ny voalohany zany hoe mety mandray bourse isam-bolana reo zaza reo tsy voahaja zany zay zavatra zay dia izay zany mahatonga an'le zaza tafiditra anatin'le fahasahiranana voalohany indrindra na ao amin'ny trano ipetrahan'zareo zao tokony hoe aloha isam-bolana le anina dia raha vao tsy avy le bourse dia mangataka zany le fitondram-panjakana indraindray ngamba mety misy négocier amin'le université le campus hoe miandrasa-kely fa sahala amin'izao moalohanay ohatran'izao le sahala amin'ny tenen'ny Asila teo zany raha vao sy tody amin'izay fotoana zay hoe mohatra hoe amin'ny herinandro raha vao tsy voafehinao zany iny efa mitabataba satria le sinoa manana an'izay fomba fiainan'izay zany hoe mamahan'le olana tahaka ny ahoana kely le fahafahan'le ray aman-dreny mamahan'le olana satria
hainao ihany voalohany indrindra raha ny vola ariarinao no avadika euro le tena midina ambany le hainao ihany le fiveloman'le zanaka tantsaha zany ankabeazan'ireo olona reo ny ray aman-dreny misy tsy miasa misy ohatran'izany nefa lasana vatsim-pianarana zany tokony hiantofana an'le zaza dia zay mampatonga latsaka anatin'le fahasahiranana le ray aman-dreny satria misy tsy manana moyen mihitsy alefany amin'le zaza le mpianatra any nefa nizy mety maromaro koa le zanany eto dia tsy ahoana ny fomba izarana an'le vola karaha manao anariary iny hoe apetraka eto sasany dia bakeo alefa sasany tsy misy zany tena tsy manana vola aloha mihitsy le ray aman-dreny homena an'le zanany any hanika misy indraindray misy marary misy moa misy tena namoiny ainy aretina moa ohatran'izany satria mety tsisy vola tsabona ohatran'izany kely zany le fananan'le ray aman-dreny moyen hiantofana an'le zaza any ivelany any zay tena saika hoe ho amafisiko zay teneny madame Masy zay fa ny akamaroan'ireo tanora mianatra anareo dia saika zanaka olona ambanimbany farim-piainana avy amin'ny faharoapolo avy faritra roa amby roapolo ka io mitsy masaky antaniko hoe ny fanjakana nge raha nandefan'ireo tany efa nafantatra fa handoavana bourse reo e ka ahoana ny hoe le fomba hitrangan'le olana taty arina so dia hoe nisy fiovana teny anelanelany teny nareo ankizy ireo no tsy ilay no hevery fanjakana fa lasa tany fa mety nisy lasa tany no mikolokolo na tsy fantatro zao aloha tonga dia marina fa misy arrêté ministériel nandefan'ireo ankizy ireo tany zany hoe fa voadinika teo anivon'ny ministera samihafa zany zay voanolaniana hoe retiny mandehany fa nisy resa be tokoa indrindrindra rehefa mipotra le olona hoe misy olona anao kolokolo reo nisy an'izao reo ary efa nandeha tany atoerana tany mihitsy aza moa ny président Andry Rajoelina tamin'ny fotoana tamin'izay fotoana zay fa nitadiavina hoe aiza le zavatra fa dia tsy fantatra fa mifangaroaro resaka tsy dia mazava asa sanatrian'izany voloalany tsy tia na salam'izay fa reo ankizy ireo asiana ray aman-dreny ka nanaiky ny andehanany tany dia natoky tanteraka fa hiantohan'ny fanjakana matoa afaka mandehany ka izao tamin'ny voalohany dia nisy 5 volana ihany ny bourse tonga tany aloha ny ray mandeha nanomboka volana septambra teo zany le izy tamin'ny 2011 ny tenenintsika voalohany zay dia niandry ela be dia efa nitranga le olana raka rehefa nyteneniko teo zany hoe nytao amin'ny toerana sarotra be ry zareo le fivelomana le sakafo sarotra ny fitsaboana sarotra lafo be taona zavatra rehetra le volana tsy tonga ihany dia efa taty aoriana ela be didrina tamin'ny androny premier ministre KOLO Roger teo ary nangataka sy ny angavo ny ray aman-dreny ary nangoraka ilay premier ministre tamin'ny fotoanarony teo zay vao nisy fanampiny ilay 5 volana taloha ela be dia nisy 1 molana dia lasa 12 volana zanyheritona mbola tsy fianara le heritona le taona voalohany fa voaingana voatsila tamin'ny volana septambra teo angamba nandefa ny fansakana malagasy miezaka aloha izy fa nisy 2 volana nalefany teo dia feno zany le 2011 2012 nefa ntsika zao jereo fa aiza nitrosa zany 4 taona heritona ny voaloha ka nozy ianao teo hoe efa fantatra ny fanjakana fa izao ny tokony ho fandeha marina zany ary ny fahalalànay ray aman-dreny fa voakarakara ny zanakay no antony nanekenay hoe eny ary anaka fanjakana malagasy ny mandray ny andraikitra fa dia omenay alalana mandeha ary nisy taratasy fa nomezan-dalana meny ray aman-dreny fa raha nieritreretina sanatrian'izany hoe tsy andeha fa ho fatinao anany zaza tsy voatsapy zay ataoko fa ahoana ny fomba ny fanampinareo le mpianatra tany tena tatarao mihitsy hoe takany ahoana le miainana an'izay le hoe tena tsisy vola mihitsy avy aty mbola mianatra taholy aloha nareo raha ny vavaoenina aty ny mpianatra any am'izao fotoana zao ahoana ny nahavelona mety efa misy lasa miasa manao asa sahala amin'ny ahoana resa be mandeha koa mantsy ny varitena ny efa rany ankizy sasany rehefa lasa tany ivelany raha ohatra ka resaka asa tenenina zay zany hoe ny asa ny visa manokana mihitsy rehefa hoe iasanao izy ny sonoa dia visa orka zay no ampiasainao fa raha ohatra ka visanao étudiant mianatra zay anao mpianatra zany anaranao tsy mahazo miasa ary tonga dia enjehina mihitsy ary voasazy zany zay tratra satria ary fantapatsarako hoe tsy fanapahako any Chine hoe be da be hono ny sinoa
tsy maromaro anisy zany zareo hoe dia raha ohatra ka misy asa tokony homena an'le gasy aloha homena an'le zareo samy sinoa aloha no mahazo fa le gasy dia sahirana dia ahoana ny fomba niainanareo an'izay le vola tsisy zay le fomba niainana zany aloha raha ohatra ka nanodidididina nateo satria maromaro zay zany miparitaka eran'ny Chine dia ny province nanakaiky teo zao jereko ohatra vao tonga zay dia mbo nisy vatsy kely satria misy ara-nitondra tsy fantatsa zany niany fa vao niala avy taty nisy nitondra na voamaina kely mba natao anaty valizy any mba hoe sao dia anahirana ny aho aleo ty mba afaka andraondraona raha ohatra ka azo andrahoana dia teny dia nitambatambatra teny dia lasa avy teo amin'izay sandam-bola moa tsy mitovy ny atsika mbany be ny atsika moa zany montano ambony fa mivalerany vola latsaka mbany be raha vao makany dia tsy maharaka ny ray aman-dreny dia nanomboka ny asahirana amin'izay zany le ankizy satria tsy ny mbola tsy tonga amin'ny bourse dia fanampy amin'izay dia nisy namanay moa le ray tany Wuhan le namoiny ainy iny zany nisy aretina ny taiza zay izy dia zavatra mahasalama anazy nefa hoe misakafo foana izy dia salama tsara afaka manohy mavita amin'ny fianarany tsara dia rehefa niasahirana ny mpianatra dia mifanampy teo zay hoe ahoana andao tambatambatra satria raha misy vola ry androany dia tsisy vola ato dia mba mifanampy eo hoe tero mba mahandro ray vilanitsika dia io hitambarana manao sakafo tapatsinay eny dia nianatra mifanampy eo dia mifindra fa tsy naharaka iny dia iny moa le namanay iny lasa namoiny ainy tamin'iny dia avy teo niparitaka ohatra na manokana aloha efa misy engagement nataoko any manatona sinoa koa sociable be izy manatona sinoa aloha eny amin'ny quartier sy ny karazany eny zay zany mba fanampiana hitako nataony sinoa tamiko hoe misy namana sinoa dia izy zany matsapa mahita koa izy hoe ohatra zao ve mifiaina rehefa izy mandeha mijerijery anareo ohatra zao ve mifiainanareo ie dia manao fampitahana eny izy dia misy sinoa zany ao ray aman-dreny izy dia izy zany mba nanampy hoe raha ohatra ka sahirana ka nareo misy zany bourse zany miresa foana dia misy akizy zany mba nampiny io ray aman-dreny io fa misy engagement natao hoe ty mba hividiananao fourniture hividiananao zavatra ohatry zao satria mivola avy aty amin'ny ray aman-dreny tena tsy maharaka mihitsy ny ray aman-dreny zany mba miteny hoe mandeha fa mba miteny hoe million izy million ohatra fa tonga any izy 200,000 telonjato dia ireo sinoa reo zany misy ny mba manaka atao dia manome dia iny hividiananao fourniture sy ny karazana nisy mpianatra ray ara fa saika nisamboro ny polisy satria naka vola izy tamin'le sinoa nampin'le sinoa izy zany noho hoe ity bourse anay mba zao mifandehany fa tena sahirana zay eo fanjakana anay koa moa zao ny ataony mbo miandry zay ity ny université moa dia fa tsy tenenina tsony zay lahatra mahazo migasy fa tsy nataonay nakivy mianatra foana zay io ary fa misy ary am'izao ny effectif mpianatra nge fa miamiena tsy hoe ny zay telonjato zay no hoe maro fa amiko vita ny fanjakana io ary matoy ny voaka nandeha tany misy décret am'izao zany misy mpianatra fanody satria vita ny nisy université zany mba nanaiky hoe afaka manao soutenance nareo ara fa le navita fianarana surtout master mako zany maromaro zay fa ny diplôme nareo dia tsy ho azonareo fa andana mody zay koa tsy ame visa fa rehefa voaloha le vola le akizy zany am'izao sady tsy azo ny diplôme tsy ahita asa ty koa izy raha tsy mitondra ny diplôme any madame Masy ny fantaniko hoe fa eo amin'ny ohatrin'ny eo isam-bolana farafahakeliny ny vola ilaina lefa nivelany ho anareo ray aman-dreny taty raha nometa ray marika manodidididina fotsiny tsika
arabe ilaina am'le fampianarana le zaza zay voalohany de manaraka zay fa ngamoany anatin'le fifanarahana na le nandefasana le ankizy tany tsy nisy hoe tiany anjara charge ny ray aman-dreny de tiany ny fanjakana ohatra tao anatin'le tsy nisy an'izany fa izay aloha tsy sakana zay hoe satria adidin'le ray aman-dreny ihany ane mamelona le zanaka ka raha ohatra ka manana moyen izy de mandefa foana fa tsisy an'zay anina zay zany hoe tokony tiany ny ray aman-dreny de ty fa manao foana le ray aman-dreny zany fa araka n'le teneniko teo am'le tsy fahampian'le fivelomany de tsy voafetra hoe zao ny vola tokony alefa fa zy ampelatanana zay mety ho zakany zay ne raha ohatra ka nanana le ray aman-dreny tsy sahirana le zaza tany fa noho ny tsy fananana zany de tsy voafaritra hoe zao million no alefany fa raha ohatra hoe mety ohatra hoe mandray karama ohatriny izy de ino no zaraina satria mbola misy ny zandriny iny zaza iny koa eto de tsy voafaritra zany arakaraka le moyenao foana no andanjalanjala ho azy hoe tia no alefa mpianatra koa le izy de miovova araka fiantany any Chine hoe le ohatrino io vola ilainareo raha ataontsika vola malagasy mba ho azony rehetra isam-bolana ho amin'ny fampandehanana an'le izy sy ny sakafo raha hoe ny ankizy ray any Chine mianatra any Chine moa ianao ny école zany tsy mitovy aloha le toerana misy anao koa tsy mitovy misy ambony arakaraky ny ville io zany misy ville fa manjoso de somary lafilafy na frais scolarité de ny fiainana fa ohatrany anahy manokana zany eo amin'ny 80 millions eo zany isa-taona ny écolage fotsiny zay écolage fotsiny isa-taona moa paiement ho an'ny PhD 10 millions isam-bolana zany raha 20 volana no mianatra raha 20 volana ty isam-bolana enjakenjana ihany zany andriamatora ndrenjana fa izy vao recouvrer tsara le bourse izy ka raha ohatra ka ka le bourse le fantatra aloha zany le hoe bourse ho anareo any velany dia amin'ny euro moa le valeurany fantatra de hoe 650 euros zay zany ny tokony havita azy ao anatin'ny ray volana ny katsa zay 650 euros zay moa de tsy hainay loatra hoe ohatrinona ny sakafo l'écolage zay fa ianao teo zany nanontany hoe ohatrinona ny mba alefanareo ray aman-dreny any efa nyteny teo aloha fa misy ny ray aman-dreny tena tsy afaka manana araka efa nytenen'ny zao nisy ray aman-dreny voatery ny varotra fanrazana no ny fitiavana ny zanany de mie andao aloha amidy ty fa rehefa aveo rehefa mahazo ny bourse ny ankizy nitrosa tamin'olona ihany koa de hoe voaverina io trosa io fa misy nefa ny tena tsy tafita ary araka rehefa nytenin'ny Achille teo mifanampinampy le ankizy le firaisakinan'ireo tany zany zay de tena nampihetsy-po mihitsy ny faraparany teo zao tany amin'ny volana juillet teo nisy le narary nampidirina hôpitaly nodidina cancer du sein fa raha tsy voavonitsy le ankizy vavy hiparitaka amin'ny vatany manontolo le cancer dia amono azy zay izany miantoka an'izay dia tsy ny fanjakana mihitsy ny miantoka azy fa zareo samby zareo tany noho ny fanampy fa nandrazana zany le bourse hoe andrasoko aloha fa ho avy de ny namanzazana ho fatondre raha io mandrasana fa le bourse tsy avy de nalefa sary tatery zareo tao asangay moa zany Sergio zay président zareo tao nalefa ny mail taty aminay io président zava-misy eo teo le sarin'le ankizy vavy nodidina karakaraina salamizay vavonambinina zay ny anarana de taty aoriana koa tapabolana taoriana zay nisy tovolahy anankiray indray tratra ny AVC de ny fanampiana ihany koa fa vokatra stress nahazo azy satria le ray aman-dreny tena tsy misy ho atoraka intsony izy hany tsy hita atao de tratra ny stress AVC accident vasculaire inona tianarana vasculaire cérébral de ny famonjena ohatran'izay dia zao mitoy aty zao de io mandrasana io zany misy hoe vola bourse 20 volana zay andrasana amin'izao fotoana zao satria efa nytenena efatrany amin'ny volana mars zahay tamin'ity taona ty nangataka nandeha tsy mitsahatra ny fikambanany ray aman-dreny ary nytenendrareo any amin'ny volana hoany mety izy dia nisy tokoa zay hoe avis de crédit eninay zany hoe eo amin'ny 20 volana fa hatramin'izao le vola tsy fantatra
misy zavatra isika malagasy rery ve no tojo olana ohatran'izany am'ireo le teresaka psychologie kely ny psychologie any ankizy mianatra any zany am'ireo avy hoe indionao tena hoe be dia be le avy amin'ny firenen-kafa tsika rery ve nitojo an'izany zavatra zany dia manahoana ndray nefa ny niveau atsika na ilay faripahaizan'ny ankizy manoloana le mpianatra hafa na dia eo ary zay zavatra zay tena mahaliny zany satria hoe ohatrany ahoana zany tsika malagasy rehefa misedra olana lavitra manoloana n'izany rehetra izy miteny teo hoe na dia eo zany ny olana rehetrarehetra eo ny ankizy tena nazoto foana nianatra hoe efa natao tia dia na ino kidona na ino kiatra tsy maintsy atao zay avitan'ity atao zay aizanan'ity dia porofon'izany moa le ankizy efa lasa noditra ty teneniko zany efa vitany sotenasany fa le hoe diplôma zany sisa eo amin'ny environnement misy anay eo koa zany ny étranger moako mitambatra ray maro firenenao fa raha échange de culture maro na rencontre sportive malagasy zany lohany foana miaro mitanjazana ny ankizy any rehetrarehetra any mazoro foana ary tena ilaina mazoro amin'ny fiarahamonina sy fiarahamonina fiarahamonina eo ohatra hoe misy resaka rencontre resaka socialy anao hoe rencontre Madagasikara rencontre amin'ny ary misikapona foana ny falifaly be foana ampianarana moa tiako tsindrina le natao tonga am'le fanontaniany kaja tao ihany zany hoe ahoana reo firenen-kafa reo izay mihitsy zany tena tiako anisan'le fototra anankiray tongavana eto zany misy olona manambola ity zao le université zahay tsy manambola mianatra ao gasy misy olona avy any zay te hianatra any manana vola azony ampianarana le zanany azony ampetrahana anazy amin'ny campus izy ary nofidiny le sinoa ho ampianariny ao zahay tsy manambola ave mioccupé le université sy le tranony sa le olona vaovao vao tonga eo dia zay ny olana tena sedrainay zany amin'izao hoe tsy manana vola zahay hipehenany hofatrano dia voaroaka foana amin'ny trano tsy manana vola zahay hipehevana an'le visa dia tsy afaka mipetraka le zaza fa miafinafina eny amin'ny sisisiny eny any le hoe amin'ny sisisiny aiza miafina zay fitendry zareo azy ary ny tena aloha zany dia zao raha ohatra ka tsy ohatra hoe androany rapitsy zao ny tokony hopehena le visa 14 septembre rapitsy ny tokony misy ary misy 10 reo ankizy reo anandrina angambany tsy tadidiko le anareo efa lany rapitsy ny vizany raha voatara ndray andro anao dia mipaye 100 ino moa le eo amin'ny 1 million 500 000 francs malagasy isanandro pénalisation zareo dia raha voatara arakaraka ny mahatarany andovanao le vizanao zany roa andro dia efa mitombo fo donc raha fa ho avy zany le bourse dia tsy maintsy le pénalisation lany any le fandovana eo le olana zany tena sidrain'le mpianatra mahatonga an'le ray aman-dreny mitaraina mitalaho aminay ray aman-dreny eto zany le mpitondra fanjakana hoe mba hitodika amin'ireo zanakatsika reo satria ireo ihany ho avin'le firenena hoe mangataka hoe fantatra hoe maro le fasairanana fa mba nangatanany mba halohalaharana zay mba fandraisana andraikitra zay mba hamonjenandreo zazy satria tsy vitan'le hoe tsy mihina hany fa misy zao nahavita fianarana nandefasan'ny fanjakana malagasy bie handehanan'ody Madagasikara fa tsy manana diplôma tsy vitan'izay fa mbola any le trosany be dabe any tsy voaloha nefa ny izy no de Madagasikara tsisy ninino de mitovy avao zany hoe nefa ndreo mba ho reharehantsika manana diplôma diplôme fa tsy manana diplôma fa tsy manana diplôma ohatran'izay zany le olana tena mahatonga le ray aman-dreny hitaraina ankoatran'le tena olana lehibe zany le visa de l'université koa fa manao avis d'expulsion iry amin'ny trano iry hoe mpianatra malagasy ihany miala satria marina ny anazy tsy menao diso izy any firy andro moa ary ny tena olana ndraindray efa tsy mihintsony izy hoe mety rapitso satria le rapitso mety tsy voahaja rapitso lava dia sarotra ve ny mahita vaolana diplomatique amin'izany satria fantatra hoe manambola tsika za moa te hanany any hoe raha ohatra ka ny bois de rose tsika makany Chine no mety avadika chiffre any le andraona eny anaty farangy sosiny iny fa ny fantaniko hoe ny ianareo zany zao inona zany no ataonareo izay mpanao gazety eto toerana moa dia manontany tena hoe menamenina foana ny ray aman-dreny ny mpianatra ny Chine fa tsy manao ninina akory tsy menimena fa inona zany zao no ataonareo satria le mpianatra zany zao mbola be no vomafy amin'ity ato anatin'ny ray volana roa volana ho avy
eny zay ny fanontaniana mipetraka rehefa misy mpanao gazety miresaka aminay dia hoe inona no ataonareo ray aman-dreny efa nanatona ny tompona andraikitra ve nareo zay aloha voalohany indrindra atao hoe manatona ny tompona andraikitra miezaka azo ny tompona andraikitra saika sarotsarotra ny tena azahoana ny zareo hoe mivantana fa ny feo aloha na ny avy any amin'ny mpianatra na ny avy aty amin'ny ray aman-dreny dia tonga any soa matsara ka ankoatran'izay inona moa no azonay ray aman-dreny atao dia ny firaisan-kinanay zao zay ny mahatonga nyty fikambanana tiana joro ara-panjakana aloha mba hoe isy lanjany satria hoe natao roy mampifandray roy mpifandraisana eo amin'ireo mpianatra reo sy ny fanjakana zay ny tena antom-pisiany ty fikambanana ty zany dia mapita manaitaitra mba tsy hipetrapetraka amin'ny olana zay mitranga zay no tena azonay atao fa ny ankoatran'izay araky ny tenin'ny madame Masy teo araky ny tenin'ny Achille teo raha teo koa ny akamarony dia ambany fari-piainana ka tsy anam-bola hoe ty atao an'izao na ty atao an'izao ary le fikambananay aloha dia tsisy fidiram-bola fa dia hoe zay tsy paipaika kely zavatra ohatrohatran'izay zay no zavatra azo atao ka tsy hitanay very fanahy mbola velona ohatra ny valala voatango ohatran'ireo mpianatra reo ihany keo fa dia mivavaka zay moa no ataon'ny olona hoe mangataka amin'ny fitahin'Andriamanitra mivavaka dia miangavy ny fanjakana sarotra mikiraraha ty moa ny hoe hanao to zavatra fahatany zany fa dia atao ampanetretena ny zavatra atao rehetrarehetra mangataka foana zany mitalaho amin'zareo foana mampafantatra nle zava-misy enan'le za zany satria zahay ny tena akaiky azy bebe kokoa zany dia misy ohatra zao ohatra mitovy amin'izay zaza zay zao ohatra ny hoe manana le lany vizara-pitso ny sasany nefa ny alohan'izay koa tsy fantatra koa zany hoe normal raha tokony hoe nanana vola zany zahay ray aman-dreny ny vahaolana tsara indrindra dia nandefa vola ty ipevanareo ny vizanareo fa efa tsy mahazo antoerana tsony indraindray le zaza ohatra ka misy manana zay fotoanana zay dia mandeha any Hong Kong ny mangataka visa fa tena tsy manome mihitsy ny université tsy manome alalana hazahoany mangala visa zany raha tsy voaloha le écolage nefa ny tsy ny fotodiany any ande hianatra dia na ohatra ka nanana moyen le ray aman-dreny dia nandefa vola hoe nanovana anazy fa izay zao le olana zay no mahatonga anay mitalaha foana amin'le mpitondra fanjakana zany hoe misy an'izao mahazo an'le za zany ka efa nisy ezaka nataon'le mpitondra fanjakana zany hoe ohatrany hoe misy bourse alefa 2012 2013 izay zany mbola tongavana eto zany ohatrany hoe mbola mitalaho mangataka ka ao anatin'izay fiandrasana foana aloha zany no ataonao amin'ny zavatra mitranga hatreto hoe tianytany any Achille hoe amin'ity tom-pianarana vaovao ty zany tahaka ny ahoana indray no organisation na fifandaminana tsy maintsy apetraka reo mpianatra any raha ohatra hoe mbola tara ihany io bourse tsy mbola mandeha araka ny tokony ho izy tahaka izay nitranga tamin'ny telo taona lasa ny zava-misy ty tom-pianarana vaovao ty moa zany izy tena mitony efa misy ihany ny ankizy mavita dia fa hoe dikan'izay zany hoe efa mihena zany ny effectif ny ankizy makany dia raha tokony ho izy tsy tokony hoe anahirana fanjakana tsony angamba raha ohatra ka effectif no tena olona fanjakana firy eo zany zao no ihany dia kona baix aloha tena mahafantatra ny isan'zareo io fa ty zay miparitaka koa miparitaka izy dia tsy hoe izy any navita fa tonga ty zany izy vao hita hoe fanodigna efa vita fa le diplôme no mbola any dia ny organisation zao ohatranay moa zany tsy dia misy azonay atao raha tsy hoe mianatra fa rehefa zay zany tsy afaka mianatra dia mitaraina amin'ny ray aman-dreny dia amin'ity rentrée vaovao ty zany misy ankizy zao mbola tsy vita ny inscription tsy afaka manao inscription tsy afaka manao inscription satria efa tsy voaloha le frais de scolarité tamin'ny heritaona dia ny heritaona talohan'izay mbola tsy voaloha koa dia ny université zany tsy manaiky mihitsy hoe tsy aleonareo mody ozy izy ny université mijaly angenareo dia ny ankizy moa zany hoe aleo zay mba miangavingavy eny dia mandeha miresaka amin'ny ray aman-drenay voalohany any moa zany ambasady iny nakaikanay ihany indrindra dia ny aty dia zay vao mandeha procédure sy ny karazany mandeha amin'ny ministère fa hatramin'izao zany reo ankizy ao nanjinareo
visa zao lany androany inscription mbola tsy nampanoviny le université inscription visa tsy omeny de mianena tsy hay zany na zay ihany zany tsy hainay zay atao fa mampafantatra fotsiny hoe zava-misy amin'ireo fitondram-panjakana tompona andraikitra misy zany hoe le vola somary taratara fa tokony mba isy koa ny araky teneninao teo hoe resaka diplomasia ifampiresahany izy samizy fanjakana na samy fanjakana hoe reo ankizy reo aloha hianatra na zao le fiaretana am'le vola aloha de efa manahirana fa indraindray izy io zany le université mihitsy koa fa tsy manaiky mihitsy hoe le fanjakana nareo mihitsy kosa ne izy mandainga aminay ohatrany hoe verimberina le izy de lasa ohatrany hoe lainga lasa lainga de ahoana le ataonareo isan'andro sakafo maraina atoandro riva am'le hoe brosa tsiany satria le vatsivatsy tsy haritra taona ray mihitsy nahoana inona le miracle ataoko hoe miracle satria miainanao zao de nazara fanina hoe raha etsy akato any tsy mahita sakafo mety mbola mandeha tongotra any ambanivohitra aloha na ohatr'izany tady havana izy tenenina zany hoe io moa zany tena samiray any de mitambatra aloha voalohany mitambatra sakafo aloha ohatra hoe misy vola zany nanabaviko ato de mitambatra eo zany reo samy vehivavy eo izy aloha mianto de manaraka koa zany mba natonga koa ty hoe mba nandefa koa de iny ndray koa nitama hoe ty anovatsika provision de iny zany de samy mihina tapatsinay iny fa tsy voafeno zany le intelo sanandro intelo sanandro zany de efa tsy voafe aloha fa rehefa mba tazonay fa l'organisation hoe mba ivelomana ianarana rehefa tsy maty zany de fa zava-dehibe amin'ny ankizy zany rano mafana sotroina dité de efa mandeha mianatra ary zay aloha ny tena hoe iderako an'le zanakitsika any velany any le firaisan-kinany zareo le fametrahany ny hoe maha olo-pirenena azy voalohany indrindra ary le fianarana tsy ataony ambaninjavatra mihitsy fa le ampo zany hoe tsy maintsy vity ty efa teny miasilina teo zay fa nampalahelo mihitsy zao nandefasany izy moa ry zareo avy tao hoe ioanina angamba nandefa aniny ry izy de anarany teo tsy tadetiko hoe ny performance anay ozy izy eo anatrehan'ny zava-misy le fahombiazanay zany eo amin'ny fianarana fa mamiratra le zanakitsika malagasy am'le fianarana ataony velany araky ny tenin'ny asilina teo mandefa vavao le ankizy asaky amin'ny rehetrarehetra de saky lola arana foana le ankizy na ny fampisehoana sportive na resaka culturel na ny fahaizana amin'ny diplôma jerena tena miavaka le gasy fa ozy izy hoe efa miamiena le fahaizanay vokatry ny fizakana ny tseran'ny aina tena ontsany fondray aman-treny eo anatrehan'zany zavatra zany miena le performance anay ozy izy ka tsy sanatrila zany nareo olona tsy anao nena olona tsy misy dika zay sanatria fa tena miezaka reo ankizy reo enikatsa tena miezaka fa zay hoe miena le performance ozy izy satria miareraka le vatana ka sanatria de sanatria hoe hiatra manaina ve ka na hoe médecin après la mort ny fitenena ny vaza na hoe velona tsy mahataitra rehefa maty voaramalala sanatria fa zay le izy mba mila famonjena aingana vonjy aina mihitsy no atao mba tsy havery ny performance ny fahaizan'ireo ankizy reo ary tsy hahafabaraka ny firenetsika fa araky ny tenin'ny asilina teo sino izy sasany pandangalanga mety aminareo mandehana sanatria zay olona de ny mpianatra tsisy hoe mody tenatena ny tao-pianarana ve raha ampitahina tamin'ny tany am-piandohana tamin'ny nahatongavana tany tamin'ny 2011 mody hoe tenatena ampianarana hoe tena raha tenatena taona zany de nody efa nisy nisy nody tsy naharaka natsiaro hoe nijaly be surtout tapre an'le nalasanany le namanay tany ohanina le naty iny de misy ny ankizy zany hoe tsy mahavita tsony tsy maharaka tsony nona moako tsy maharaka namany araky le fomba fiteny de misy ny nody de misy ny hoe efa ty any de vity ty fa mba hanavotako ny fireneko ao rindrinao mitrandraka izy zany
ohatrany ahoana le nataon'ny ambassadeur atsika any inona le tena hoe fihetsika le négociation par établissement fotsiny ve zany no nataondro zareo tao anatin'izay sa hoe nisy fandraisana tanana ihany koa na fanomezana vola tsy fantatro le fifanampianareo ny ambassadeur zany raha ohatra ka resa-bola ohatrany tsy de manana fahefana loatra hono izy aka amin'ny tsy haiko mety misy kesy angamba amindreo satria efa nisy fotoana manko le namanay le narary tatsan'le AVC de zay mpianatra ihany nanao tsy paipaika tamin'izay satria niantoka aloha ny assurance tapitra amin'ny plafond ny assurance de niala ny assurance ohatrina le plafond tapitra zay 100 millions eo angambany izy de franc malagasy de tapitry ny assurance iny de zaza tsy mety tsabona izy koa tsy maintsy mila misakafo de ny sakra zany isaorana zany ny mpianatra rehetra ny velany fa maro nanampy na Frantsa na Russie maro nanampy hoe iny mba fifanapiny tamin'izay fa tena sahirana mafy zay fa ny azon'ny ambassade atao manatry maso de manao zay hoe négociation par établissement zay aloha hatreto ny zavatra hitanay nataon'ny ambassade tsy haiko na ny ambadika any fa ny zavatra hitanay zany hoe miresaka manao négociation isaky ny établissement fa tsaratsara zany ny fahitako anazy mba tokony mamangy matetika koa reo zany l'établissement fa tsy haiko hoe maromaro nazo taona koa moko amin'ny ambasadetsika efa ela aloha le ambassadeur masivo malagasy any Chine efa telopolo taona efa ela na hisy négocier isan'andro koa ny ambassade rehefa ny androany iny ihany mbola manana de mety ho leo ihany koa le sinoa fa le izy mitady an'le vola mihitsiny hireglena le vola ihany zany vaolana na ambassade zany tsisy zavatra vatany raha tsy avy aty koa izy zany tsy mahazo information any hoe aiza ny vola manakoatra hoe am'izao zany avidy crédit ny tongany taratasy-mbola ny tongany fa tsisy vola de fa maheno tsy hain'ny ambassade iny zany hoe aiza ary le vola zay nefa ny ambassade manao négociation isaky ny anina hoe efa ho avy ny vola tongany nefa taratasy-mbola kaino avy io ny université hoe mamindainga koa nareo farany misy fotoana ny ambassade zany tsy sama anatina université koa de mpianatra lasa miady rery tena enjana ihany zany raha zay ny tena ohatra narangitra ny zareo faramparany teo na tonga anazy taitra koa hoe efa maheno izy hoe araka ny anina zany hoe efa mba misy vatsim-pianarana kely ho azon'le mpianatra de efa tonga ho nle taratasy-mbola de le vola mbola tsy eo de tsy mino le sinoa hoe sao de mba nahazo vola ihany reto mpianatra reto fa tsy alohany ny zay ne mahatonga anazy mety ho anisany zay mahatonga anazy asika koa zany zay de tsy manome visa mihitsy tsy manome nininy izy fa aloha aloavinareo ty fa raha tsy aloanareo io de be ny mpianatra vaovao manambola hioccupé n'le école na isy le tranonay zany hoe mety ho lasan'ny européenne na mpianatra avy any amin'ny firenena hafa zany le karaha ohatra ka zay mitsanga de inona no zavatra mety iseho izay io nitalahoanay eto am'le mpitondra fanjakana hoe mba sady tongo bakivaky moko izy ty sady marary no mamenatsy na ratsy io na tsara ny antsika ihany sady voninahitry Madagasikara no andehanandreo zazareo any Chine any any ivelany any zany na any France na ny rehetrarehetra any ivelavelany any de zay nitodihanay am'le mpitondra fanjakana hoe tsy efa manao zareo fa tsy hoe tsy manao fa misy an'zay vola zay fa taratasy-mbola zay le fafantarana le taratasy-mbola moko zany efa miandry ohatra hoe za mahazo ny taratasy-mbola iny mahazo bon de caisse za de andeha amin'ny trésor de tokony ho azo le anina fa mbola misy an'zay anina kely zay zany fampatsiahivana tsy sanatrin'izany hoe anina fa ampanetretena izay ny tonga avana eto zany hoe mba ahitsiko kely satria mitenitsika hoe bon de caisse tika leo bon de caisse efa vola iny ka le izy le taratasy-mbola avis de crédit le izy fa tsy hoe bon de caisse tsy filazana fanomezam-bola hoe filazana hoe misy vola ohatran'izao ka zay ny tenen'ny madame Masy teo na ry zareo mpitondra any Chine aza le tompon'ny université zany mahita hoe mety fetsifetsy reto ankizy reto fa tsy handefa ny volany ka mipetraka zany ny fanontaniana teo nataon'ny enikasa hoe inona ary zany no atao inona no hitranga
eo anatrehan'izay zavatra zay raha maharitra tsy tonga le vola dia ohatrany amenatra satria ny viza tapitra ny ankizy tsy manako hoanina ny nany atao frais ivezivezena makatymakary tsy misy ny sasatsasa araka ny tenen'ny Achille teo zao misy le hoe ay madamamasy ny teny an'izay teo hoe misy manao visa hoe any Hong Kong hoe visa touriste zany le izy fa tsy étudiant mba hiandrasana le fotoana zany mety mahazo tapabolana eo kanefa lafo be ono tapabolana mitovy amin'ny heritaona ihany ny vidiny na herinandro meny anao mitovy amin'ny heritaonao Chine le vidiny le visa tapabolana ny tapabolana na herinandro zay mandeha makany nefa any ny hoe ohatra hoe Guangzhou makany Hong Kong le frais ny avion makany fa lafo be dia fitiavana le hoe iarovana ny aja sy ny voninahitra zany aja sy voninahitra ny firenena nanaovana zay hoe ho avy le vola ka tsy maninona raha lany aloha dia zay kely ananany eto natrosara ty fa rehefa aveo onerana le izy aremina le izy ka zay fanaremana zay zay ny tena takitsika aty Madagasikara amin'izao zava-misy eto zao araka tenena teo sankisanky tsy hoe sankisanky zenika zao hoe misy ingeny harena araka filazana hoe tsika ho tena manan-karena nisany tany manana harena fa mahantra indrindra nefa ny eto ambonin'ny tany mimponinao aminy satria le harena asa tsy haitsika no mitantana azy tsy haitsika ny tena mametraka azy amin'ny toerana tokony isy azy fa ireo ankizy ireo anie tena harena ihany koa anie ireo fa ny aritsika fotsiny ataontsika tsinitsinina sanatria fa ny fifandraisantsika amin'ny any velona ny fifehezantsika ny firenena any velona tsy anjakazaka eto amintsika dia miankina amin'ireo zanatsika anyreo miankina amin'izy ireo eto dia tsaroko mihitsiny dia mpanoratra anankiray eto hoe Alain Perfit anga izay tany amin'ny taona 70 tany nalaza be zay dia ny fitenenana na hoe quand la Chine se réveillera zay ny titre le boky le monde tremblera ary tena zava-misy ankehitriny tany 70 zany ankehitriny aiza ny toerana misy any Chine ary any Chine misy an'ireo ankizitsika reo zay ny teneniko hoe ny fifehezana ny zava-misy any velany any dia harena be ho any Madagasikara ka ianikaza zao manao inona ary no atao tsy tokony ho avelantsika amin'izao io fa na itedia amena lara-pamehana mihitsy amin'izay vola misy eto am-pelantanana zay harena misy eto amin'ny firenena fa raha anao investissement ihany reo atidohan'ireo zanakitsika ireo zavatra goavana be goavana ary hoaviny ty firenena ity ka aleo ireo no avotany toy zay zavatra hafa zay tsy hoe andeha ibaiky ny fanjakana salazany fa mahalala ny ataony ny fitondrana fa raha maray aman-dreny azy tokony isy ny lara-pamehana fa lara-pamehana tokony omena larina voalohany ireo mpianatra ireo ka ao anatin'izay le hoe lara-pamehana zay mandritra ny heritaona sa roataona zany sisa no fahareta amin'ny fianaran'ireo ankizy ireo Achille inona no raha fahitanareo anazy ny zavatra azo atao tsy maintsy hoe mandefa le ampahambola voalohany aloha zany ny fanjakana zay vao manohy dia reglena ty arina indray ve le izy aveo sa raha ohatra zany tsika zao misy tompony ndraiky mpanjakana mianao tsika inona ny sosokevitra zany mety ho azo atao amin'ny ondrany dia atao raha hoe tsy misy le vola be ohatrinona no tsy maintsy ianjehana maika ao anatin'le izy dia inona no tokony ho atao lara-pahamehana maika dia maika atao anatin'ny ray na roa volana ny Chine moa zany amin'ity resa-bola ty ny anazy zany dia zay ihany le hoe win-win hoe rehefa iny zany fanarahana dia ny anazy zany ho an'ny école misy anay dia hoe tsy maintsy io resa-bola io any zany hoe tonga ny vola ozy zay nalao vo mianatra io zany no tena vahaolana satria zay moa zany alavitra any sady ohatra zao ka izany ny zava-misy raha ohatra anao zany miandry foana tsisy négociation azo atao mihitsy ve hoe reto aloha ny aloha ray volana na roa volana inona le zavatra mba hoe efa roa taona zany le izy tamin'ny taona année scolaire teo dia année scolaire talohan'izay mbola tsy voaefa amin'izany amin'izao nandefitra ihany zany sonoa matoa ny aritra n'izay roa taona zay tsy nandray ka ny fanjakana nefa tsy afaka tonga dia andohan'ireo le routaon'ireo aloha zay vao andohany fidirana amin'ity sa inona mety le mode de paiement na le fomba tokony azo atao zany amin'ilay zay efa fantatra le mety zay sosokevitra ray zay hoe tokony hoe tsy alefa amin'ny fanjakana le izy na isanampahana fa mba tsy hoe raha mandefa ray volana izy zany amin'ity taona ty dia afaky herintaona indray ve izy vao andefa
fa raha ohatra ka mba mandefa izy zany isaky ny telo volana ohatra mandeha ho azy io mety iva ihany le afaka zarizaraina nge iny aloha efa zatra'le fijaliana le afaka telo volana izy mandefa le izy zany efa tafiditra anatin'ny tsy haiko moa zay fandahara fotoany zalahy ao fandaharany zalahy anazy fa rehefa tafiditra izy io hoe vina anatin'le loi de finance satria le izy loi de finance amin'ny taonao avy zao dia amin'ity taona ty izy no andrafetana azy andrafetany azy dia efa tokony fahitahitany tardy zany izy io nge possible misy ihany vola io fa ndraindray zany hoe misy fotoana izy somary sahirakirana kely fanjakana dia misy mandeha ato dia lasa ny mpianatra zany miandro foana fa raha ohatra ka zay zany ny atao hoe mandefa izy na isaky ny telo volana hoe misy ampahany kely ao mba tsy alainy tanteraka koa zany raha ohatra ka hoe mbo misy zavatra tokony ampiasana le vola dia mety iva ihany le ary vahaolana tena aingankainganarany efa misy nalefany zareo le nitenenina teo zany hoe misy avis de crédit efa lasa any fa le volano sisa zany mbola tsy tongany izay ny vaovao henonay farany efa nisy nalefany zareo tamin'ny 6 août zareo nandefa ray volana dia 26 août ngamany mety misy avis de crédit lasa fa izay tsy fantatra anay tamin'ny 3 septembre tany raha hono le avis de crédit za zany saky amin'ny tany hoe fa dia hoan'ny ray aman-dreny manana zanaka ihany an-trano ve tsy afaka miavance an'le vola nalefa ny ray aman-dreny ihany ve mety hoe isy possibilité de remboursement ty arina sa hoe rehefa mitovy ihany zany ny saly amin'ny any fanjakana izay natao an'le zanaka zany tsy tadavana hoe remboursena zany fa dia ny fanjakana ve manao an'iny dia ray aman-dreny indray hoe mangataka remboursement ohatran'izany fa izay nadidina ataon'ny fanjakana zany dia mba iny ihany mba hitalahoan'le ray aman-dreny hoe mba hovitana araka ny tokony ho izy hoe isam-bolana iny dia alefa iny isam-bolana ohatran'izany na dia hoe tsy isam-bolana ary fa arakaraka an'izay satria fantatra ihany le fahasarotana eto amin'ny firenena fa hitalahoana zany hoe mba tsy hatao ambanin-javatra le mpianatra zany satria any tsy ray tsy reny tany sinoana ihany fa sy tany gasy izy moa nandehanany zareo raha ohatra ka tena sempotra tsy misy hoanina izy eto ane mba afaka mba mitsipotsipona rafimbomanga ary anina fa any tsisy rafimbomanga ho alainao any andriamatora andrenjanahary Alexandre efa miazakazaka ny fotoanantsika manana 10 minitra eo tsika raha be indrindra ndao atao hoe iresaka tsika zany vahaolana na hoe karazana sosikevitra tsipy ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana amahanany le olana amin'ny fomba mahomby na tsy manontolo azy mba ahafahany le ankizy mianatra inona no azo ambara sary baliana aloha le fanontaniana hoe inona no tolo-kevitra fa lasa misy aza mieritrieritray hoe amin'ny mahavonjyaina azy ity hoe namany hoe tena traboina reo ankizy ireo ka na ny olo-pirenena rehetra aza no antsoina andray anjara amin'ny famonjenanareo ankizy ireo amin'ny mahazanaka amin'ny firenena azy azo atao ane zany fa reo fitondram-panjakanareo re olona mba tsaratsara toerana ataontsika tsaratsara fivelomana raha izy no manome ny ohatra voalohany amin'izay famonjena zay azo atao ane zany elikatsy hoe ty famonjena le traboina ry ty zay nanao ohatran'izao zay nanao ohatran'izao hoe teletao moa filazana any reny dia rehefa tambarany nahavita zavatra dia akoatran'izay ny mpandanjalanjana ny fitantanam-bolan'ny fanjakana ao amin'ny loi de finance araka ny tenen'ny Achille teo dia zavatra zay amidy dia tokony hazava ny resaka hoe ohatra hoe bois de rose ho itadiavana hoe offre izy manao offre international amin'ireny hoe azo any ivelany reny zao le sasany fa hoe tsy averiny eto trano fa any any dia efa tadiavana mpividy dia mba atao mangarahara reny dia rehefa eo ny vola dia mena lahara-pamena ny resaka fianarana ny mety ny hoe indemnité isan-karazany hoan'ny mpitondra isan-tsokatsy eo zao hoe mitaraina mbola tsy voaray mihitsy zay tsy nahazo nenenina zao hatramin'izao efa volana maromaro na ny carburant tsy misy sisy reny zavatra reny araky ny heritrerito raha ohatra misy zany karazana fiafiny ho an'ny tombotso-pirenena dia ataontsika amin'ny efitrenena hoe ho an'ny tombotso avo ny firenena ka manomboka any amin'ny ambony ny ohatra dia ny olona rehetrarehetra raha anao ohatran'izay
voavonjy io voina mahazo ny zanakitsika io hoavitra ny voninahitra ny firenetsika zay aloha ny eritreritra ia hoe mety ho azo tanterahana eny ary omeko anjara fitenenana tsirairay avy ianareo maranatsika ny fandarana amin'ny teny io ty mamarana azy ianao ray aman-dreny rehefa avy eo a tombokontsika ry amin'ny madame Masy mandala ato amin'ny Achille zany a efa misafosafo ny farany fandarantsika teny atsipy farany manona ny tompona andraikitra sy ny sisa mahoentsika mamarana azy zahay ray aman-dreny mpianatra eto izay misolo tenany mpianatra rehetrarehetra zay mpianatra ny ivelany zany dia mitodika amin'ny ray aman-dreny mpitondra fanjakana izay tsy iza fa tena ray ny malagasy rehetrarehetra mitaraina aminy zany zahay ny ataonay dia mitalaho mpanetretena mikasika an'ireo zanakatsika ireo zay mianatra ny ivelany satria iza moa no hitarainana fa tsy ireo ray aman-dreny ireo ihany ka ho anareo zay tompona andraikitra ao ambony ao maheno an'izao feonao izay zao dia mba mitalaho zahay mba handray an-tanana le fitarainan'ireo zazareo zany hamahan'le olana rehetrarehetra mikasika an'izay fianarany tsinona moa zay fa mikasika an'le vatsim-pianarany zareo izay efa misy lasany ihany a dia efa fantatra ny ezaka izay nataon'leo fitondra fanjakanareo zany fa ny fanatanterahana an'izay farany zay zany no mbola olana kery izay tena mahavaha zavatra be da be amin'ny fianarany zareo reo na ny boursany a na ny écolage na ny visa na ny sakafony zareo na ny ampitany an'le fianarany satria ireo ihany ho avin'le firenena malagasy dia mba izay re tompoko ny talahoana eto hoe sotra indrindra tompoko sora tompoko Dimitri Achille ia amin'ny maha hoe zanaka moa zany mpianatra koa raha teo zahay any Chine mpianatra rehetrarehetra any ivelany soloko tena eto moa zany dia mbola vonona foana ifampizara ritrandraka traikefa amin'ireo firenena rehetra manodidina atsika mba orehareny ny firenena zany atorina ato tsisy zavatra azonay atao na hoe inona ny zavatra azonay atao fa teny atsipy zany hoe zay fotsiny hoe mbola vonona zay hitrandraka sy fampizara traikefa mba orehareny Madagasikara sora tompoko mamarana azy ianao andriamatoa Randrianjanahary Alexandre zay fanomezan-toky nataony Achille teo zay a zay misolo tena ny tanora rehetra manovo fianarana ny ivelany ihany dia manohina ny fo tokoa tena mifony manontolo zay ary zay ray aman-dreny dia mahatsapana zany fanomezan-toky hiaro hatramin'ny farany ny aja mamboninahitra Madagasikara ka hoy zahay mitodika amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao vonjeo ireo zanatsika ireo vonjeo ny firenetsika fa zavela ho afa-baraka eo masony any ivelany eo anatrehan'ny hafa fa raha fahitana an'izany fanomezan-toky ataony Achille zay amin'ny anaran'ireo namany rehetra ny velany zao dia mendrika mihitsy a mendrika ny fanohanana azy zay valy volana andrasany eo zay ane tsy hoe tonga dia havahany zavatra rehetrarehetra fa famonjena mba tsy ho tapaka aloha le visa mba ho afaka hanohy an'le fianarana izy mba vita le réinscription mbola tsy vita zay dia rehefa avy eo a mitohy ihany mba iangavinay zany fanjakana mba tsy ho tapatapaka fa nytenenin'ny Achille teo mba hoe ara-potoana misy ohatran'izao dia vita ihany ny fianarana ny hafarany zay no azonay razay eny ary misaotra anareo tompoko lasy tompoko vavy orairay no ny fampiresantsika teto atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity anio ity nomena sehatra manokana ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra ireo tompona andraikitra izay ivondronany ao amin'ny fikambanana ivondronany ray aman-dreny mpianatra mampianajanaka any ivelany fandarana izay apatsivana moa ety ampamarana fa nanasana ihany koa tompona andraiky mpanjakana maro samihafa iverina kosa amin'ny fotoana manaraka fa ho afaka izy ireo ny fanakalo hevitra atao anatin'ny fandarana manoloana indrindra ity olona ny mpianatra ny Chine ity sy any amin'ireo firenena hafa ihany koa iverina ihany koa fa isy ny vahaolana azo noraisina tatao anatin'ny fandarana tamin'ity hariva ity Randrianjanahary Alexandre filohan'ny fikambanana ray aman-dreny mpianatra mampianajanaka ny ivelany nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy Randrianjanahary Dimitri Achille mpianatra any Chine manomana doctorat ny PhD izy amin'izao fotoana izao ary madame Masy ray aman-dreny mpianatra ny Chine misaotra anareo ihany koa ny vahiny antondra izay fanazavana izay teto amin'ny fandarana iverina fa nahafahantsika tany tokantrano tany nahafantatra hoe tahaka ny ahoana ny iainan'ireo
rahalahy sy anabavy tanora mianatra ny Chine ireo sy any amin'ny firenekafa ny izay hoe fahatarano ny fahatongavany vatsim-pianarana izay. Tapitra ny fandarantsika tamin'ity anio ity tompoko lahy sy tompoko vavy isorany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany manerana ny Madagasikara ireo mpianatra any Chine izay iviana ihany koa fa nanaraka akaiky an'ity fandarana ity isika mianakavy manaraka amin'ny alalany fahitalavitra maro samihafa miara-miasa amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM isika miaino amin'ny onjam-peo amin'ny heriny anio toy izao indray ny fotoana veloma tompoko.